Volavolan-dalàna ho an'ny teti-bola hiatra manomboka amin'ny taona 2024 ny fisondrotan-karama sy tambon-karama isan-karazany ho an'ny mpiasa olona ny herinaratra mikasa ny andatsakorana artifisialy mandrisika ireo orinasa lehibe hamokatra herinaratra ny fanjakana. Raha Mamiraavatomanga mivoaka miditra ny hopitaly iray alina pejy ny fanadihadiana azy tsara ambony roa amin'ny paka natona amin'ny asany. Zoma 7 novambra 2024 faltafaraka amin'ny reto kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny araba ary manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany manomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny tsy alina ity mitambesatra amin'ny vahoaka malagasy ny vesatry ny krizy napetraky ny fitondrana teo aloha nanamafy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera androany afahany amin'ny solombavam-bahoaka no miantoka ny fanarenana sy fanesorana ny vahoaka ao anatin'izao fahantrana izao hoy ny fanamafisany. Mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao Germaine Menjanary eo amin'ny sary sirindran-tsary ny Matteo Princy. Tokony tsy ho maika isika satria firenena ny zakany mafy no areniny hoy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera. Zava-dehibe ny fahatsapany rehetra fa misy rafitra mipetraka eto ary miasa ho an'ny vahoaka. Na dia fanavoazana ny rafitra aza no notakiana teny Ankianja dia tsy ny fandravana ny rafitra isan'ambaratonga ny joro no ahafahana miala amin'ny olana misy teo aloha hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity. Antreto anefa maro ireo solombavam-bahoaka zatra ny lalan-dririna teo aloha ka mbola manjavonjavo amin'ny asa tokony hosahany ho an'ny vahoaka hoy hatrany ny farazavany. Resaka recrutement tenentsika raha tsy misy vola anao recrutement amin'inona ary zareo e. Misy ve ny ligne budgétaire mikasika an'izay a dia izay zany hoe alefaso amin'izay le recrutement fa efa nylaninay notr'izao dia izay zany hoe misy ny vola anaovana an'izany a ao anatin'le dia oke isika koa ny mbola isan'ny manapaka an'izany satria mandalo ato amintsika ato amin'ny anteny meram-pirenena ny vola sy ny teti-bola ho an'ilay département ministériel tsirairay. Mba mila haitsika zany ny manavaka ny vary sy ny tsiparifary ka zay adiditsika dia aleo tsy apetraka tsika amin'ny fahefana mpanatanteraka e. Itsika fahefana mpanao lalàna tsika manapaka ny teti-bolam-panjakana itsika indray no mangataka amin'ilay olona hoe asivy moto ary asivy tomobily raha fatatsika efa ilainy zany a dia ahitsitsika zay nge ny defo ny tafanjakana nisy any andro rajoelina teo aloha teo e. Satria tsy hain'le solombavam-bahoaka ny asany no ninona no ny daroka avy any ambony fotsiny tsy maintsy lanina io teti-bolam-panjakana io a dia tsy azo kitikitihany tsy azo sina fanovana dia tsy voasoratra le zavatra tian'le solombavam-bahoaka ho tonga any amin'ny distrika misy anazy dia lany tsy asipantsina tsy asimpanovana foana le teti-bolam-panjakana. Nefa raha ohatra ka mijouer ny rôle masolombavam-bahoaka anazy izy dia afaka mikitika le teti-bolam-panjakana rehefa tsy voaza ny any amin'ny distrika misy anazy miresaka amin'le teknisianina ministère fitantanam-bola. Fa no le baiko avy any amin'ny fitonana andro rajoelina zay mibaiko foana le teny meram-pirenena fa tsy manana ny safidy mihitsy dia lasa androm-panjakana tsangan'olona le androm-panjakana dia androany efa androm-panjakana misy fahafahana avytsika tsy ferana amin'ny feam-potoana itenenana dia mbola mamerina le mahazatra antsika hatramin'izay le hoe mangataky makasitraka anao monsieur le ministre misaotra anao monsieur le ministre tsy zany rangany atsontsika andreo fa raha tia sotra andreo nareo a rehefa miresaka reo tokotany reo dia ao izy isao merci ministre fa ohatran'izao fa amin'le fitenenanao ao iny interpelle eo le ministre. Manana fotoana tsara ireo solombavam-bahoaka andinihana teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 tokony ahay makafaka tsara ireo tetikasa lahara-pahamehana ireo olom-bofidy mba ahafahana mamaly ny fitakiana sy ny tena filan'ny vahoaka hoy hatrany i Fidèle Razarapiera. Mifandraiky amin'izay vaovao izay vinavina ny tondra fiakarana 4,700 amin'ny karama ny teti-bolam-panjakana 2024 hoy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola 4,700 amin'ny ari-karena FAOB na ny PIB ny maso-karama akambola ao anatin'ny fenitra hoy ny fanazavana. Izy fisondrotana ihany koa ireo karazana tambo-karama ho an'ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana ny fahasalamana sy ireo mpiasa mpanjakana sivily sy miaramila. Fanampanazavana entiny Narcisse Karazavy sy mbola avatsara.
Rariny raha misy ny fiakarany karaha-mampiasa mpanjakana ho ny minisitra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola satria tsy nisy fiakarany izany nandritra ny 3 taona vinavinaina hitombo 4.10 isanjato ny karama ho an'ny teti-bola-mpanjakana 4.24 io aloha no azo tanterahana sy ampiarina ho amin'ny taona ho avy ho ny minisitra tompon'andraikitra manodidina ny 4.20 isanjato amin'ny arikarena fahobena ny PIB ny totaly be ny fanondrota-karama sy ny tambi-karama ka mbola ao anatin'ny fenitra izany hoy ny fanazavana. Akoatra ny karama dia izy fisondrotana ihany koa ny tambi-karama toy ny indemnité de cré ho an'ireo mpampianatra, ny indemnité de risque ho an'ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana ary ny indemnité de logement ho an'ireo mpiasa-mpanjakana sivily sy miaramila izay ho 2 hetsy ariary ary amin'ny volana jolay 2024 izany no hiatra. Izy zany efa 14% zany le fiakarana amin'ny ankapobeny. Sy ataona moa zany taloha zany sy ataona eo amin'ny 11% zany 12% fiakarana karaha-mpanjakantsika zany zay fa 3 taona tsy nahazo an'ilay izy. Dia zany akatra ilay izy. Donc zany normal ilay izy ohatran'izay. Fa zavatra direva dia hoe tsy hoe koa le fiakarany be davy ohatran'izay fa zavatra dia hoe io masse salariale io zany 4% ohatra ny PIB. Donc rehefa ataontsika zany fampitana an'ilay izy amin'ny loi de finances teo aloha tsy dia mifakaiza ilay izy zany fa anatin'ny norme ilay izy. Zay zany fomba fanaovana anazy. Noho izany tsy dia tena hoe mahataitra zany le hoe niakatra be ilay izy. Atan'ilay izy satria efa ela ilay izy tsy niakatra. Ary tsy hoe ampakarana be koa fa 14% ilay izy. Tsika zany efa ela be tsy nisy fiakarana an'ilay izy. Dia zay aloha zany mizaka aloha amin'ity hoe 14%. Satria hoe ny privé miakatra foana tsy ataona. Ny fanjakana zany tsy miakatra. Dia zay zany tsy maintsy mitsinjo zany le mpiasa-mpanjakana hoe ina fa ny amin'ilay kategoria tonotolo zany sy le anany hoe tsy miakatra ilay izy dia ampakarina aloha zany ilay izy. Donc le hoe miakatra 26% moa zany hoe tenenina hoe tena lafo be zany tsy tena hoe lafo be loatra satria efa ela tsy niakatra ilay izy dia normal ilay izy ohatra hoe moran'izay. Faharoa rehefa atao zany tany ilay izy zay zany ny fampiakarana azo atao. Tsy afaka anao zany zay mihoatra an'izay fa zay zany aloha no azo atao zany anatin'ilay fampiakarana ho hita indray zany ny manaraka hoe ahoana ny heverantsika nanao tany zavatra zay. Raha tsy ahivina ny taona aloana ny fisondrotana ny vidim-pianana izay manodidina ny 8 hatramin'ny 10 isanjato eo isan-taona ka nanasongadina ny sendika ny mpiasa-mpanjakana fa marary ny mpiasa fisondrota-karama hatramin'ny 3 isanjato moa no notakin'ny sendika ary ny fampiakarana karama farany ambany ho an'ny mpiasa-mpanjakana manodidina ny 5 hetsy ariary eo raha ny lanjany ariary manoloana ny vola euro ary 100 euro eo ho an'ny tsy miankina. Raha efa mananika ny iray tapitrisa ariary kosa no notakininy avy amin'ny fisemare na ny fraisan'ny syndicat révolutionnaire malagasy tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ary noho ny fahatsapan'ny fitotonganan'ny fiainan'ny mpiasa no anton'ireo fitakiana samy hafa natao ireo efa bola nalaza zay. Raha ho an'ny sehatra tsy miankina manokana 10 isanjato ny fampiakarana ny karama farany ambany ny 4 martsa 2024 lasa teo raha nitapaka tao anatin'ny filakevitry ny minisitra izany hoe 700 sy 4 sy 2 hetsy ariary ny karama farany ambany ho an'ny taona 2024 ho an'ny sokajy 1 eo amin'ny sehatra ivelan'ny fambolena na ny secteur non agricole raha toka 500 sy 2 hetsy ariary kosa ho an'ny sehatra ny fambolena. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny ministra ny toe-karena no nanamafisany afanampidirina ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-mpanjakana 4.20 ny etaetan'ny vahoaka sy ny sehatra tsy miankina mifanaraka amin'ny politika akadobeany ny fanavaozana ny fanjakana. Misy ihany koa ny fanavaozana sy fanitsiana anatiny natao eo anivon'ny ministera. Akoatra izay dia nanamafy ny mazava-dehibe ny fampandehanana ny toe-karena ny minisitra indrindra ny fampiroboroboana ny famoronana orinasa ho fampitomboana sy fanitarana amin'ny fampidiran-ketra ho an'ny kitapom-bola-mpanjakana. Makasika ny tontolo ny asa izay tsy janona ny fitokoana nataon'ireo mpiasa ny fahasalamana raha tsy voavahan'ny olan'izy ireo araka ny fanambarana nataon'ny sandika ny mpiasa ny fahasalamana androany. Mangataka ny amahana ny olana toy natao tany amin'ireo ministera hafa ny sandika raha ny fanazavana nentin'izy ireo androany teo amin'ny tati-baovao ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsariny ny Artanjona.
miditra amin'ny dingana fifampidiniana na phase de négociation ny fitakina amin'ny famahana ny olany mpiasa ny fahasalamam-bahoaka ataon'ny triade syndicat izay ivondrona ny mpitsabo mpanampy ary ny mpandraramisana ny fahasalamam-bahoaka angatahana izy ireo ny hamahana ny olana toy ny natao tamin'ireo ministera hafa isan'ny tena maika ao anatin'ny fitakina ny fampandehanana ny avancement sy ny reclassement ary ny famerenana ny affectation abusif izay ny aina ny ireo mpiasa ny fahasalamana maro nandritra ny fitantana ny professora Zely Arvelo raha ny fanazavana. Eto zany izahay mpitarika syndicat triade dia mametraka ny fisaorana aloha ny tafotafo ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny izay tarihan'ny Ramatoa Monira Mana amin'ny fahavononany hamany olana izay misy eo amin'ny mpiasa ny fahasalamana. Isaorana manokana amin'izany ny efa fandehanan'ny dossier ny avancement izay nikaso tao amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka nandritra ny taona maromaro. Eo ihany koa ny fandehanan'ny dossier ny reclassement ary indrindra dia efa mandeha ny famahana ny olana ireo nahazo an'irey izay ataontsika hoe affectation abusive rehetra izay maro be nahazo an'izany ny mpiasa ny fahasalamana. Manentana ihany koa izahay mpiasan'ny fahasalamana mivondrona atao anatin'ny syndicat triade ho an'ny fitondram-panjakana fohibe mba tsy hanadino ny fitakina atao anatin'ny syndicat triade mba atao mitovy amin'ny famahana ny olana izay nisy tany amin'ny ministera hafa ny famahana ny olana misy atao amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay takin'ny syndicat triade ka raha fa mba misy ny vahaolana omena nyreny mpiasa-panjakana mitovy aminay ireny na raha tsy teny fotsiny ao amin'ny fampianarana sy ny ao amin'ny administration pénitentiaire dia mba omeo ihany koa izahay mpiasa ny fahasalamana izay mitaky tato anatin'ny syndicat triade. Tafiditra ao anatin'ireo teboka angatahiny ity syndicat ity ny famahana ny resaka indemnité de risque, indemnité de logement izay tokony hiakatra ary fampidirana ny mpiasa amin'ny fahasalamana ho mpiasa-panjakana. Toy ny raharaha Mamra Vatomanga kosa indray isanafindra ary notazona atao amin'ny centre de détention Vakoasa Maurice Mamra Vatomanga rehefa avy niala tao amin'ny hôpital Gito izay nandray azy hatramin'ny omaly. Ny tolakandro teo indray anefa dia niala taony tena niarina verina atao amin'ny hôpital Victoria indray. Ny FCC no nanao ny famondrana ity mpandrarana malagasy ity ny maraina teo ary ny special sporting unit no nisahana ny fiambenana azy. Nato tamin'ny asany kosa ny lehibe ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy faharoa amin'ny PAC na ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly raha ny tapaka nandritra ny fivoriana no tanterahin'ny komity fanaraha-maso ny fanombarana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny CSE fanampanazavana. Tsy mitsahatra mivoatra ny raharaha momba ny afera Mamra Vatomanga tsy Maurice rehefa avy niatrika fanady adiny indromiataona ny tena nomaly dia nafindra ary notazona amin'ny centre de détention Vakoasa to Maurice ny maraina teo rehefa avy niala tao amin'ny hôpital Gito izay nandray azy hatry ny omaly. Ny FCC no nanao ny famondrana ity mpandrarana malagasy ity ary ny special supporting unit no nisahana ny fiambenana azy. Io tolakandro indray anefa niala tao amin'ny centre de détention i Mamra Vatomanga ary nentina ny azo ny hôpital Victoria. Tsy aivina fa omaly i Mamra Vatomanga no tokony efa notanana tamin'ny cellule fa no ny antony ara-pahasalamany dia nandalo tao amin'ny hôpital Gito. Araka ny loharano baovao avy amin'ireo mpanao gazety maorisianina mbola hoe nohon'ny ireo mpitsara ny dokotera mpitsabo fo na cardiologue mitsabo an'i Mamra Vatomanga. Izany no antony atony fanadiadiana ny voapanga. Andrasana amin'ny herinandro ho avy io ny toy ny raharaha satria voalaza fa ny alatsinainy 10 novambra ho avy izao no hivoaka ny didim-pitsarana. Nanamafy ny ministry ny vola tao an-toerana omaly nandritra ny fivoriany iray natao ny FSC na ny Financial Service Commission tao EBN raha naneho ny heviny momba ny raharaha Vatomanga fa miara-miasa amin'ny tompona andraikitra rehetra voakasika amin'ny ity raharaha ity ny gouvernement maorisianina izay milaza fa tsy hilevitra. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que ça scandale ou ça allégation qui est dans les qui fait les headlines tous les jours, les crée un malaise et un concern qui nous va retrouver nous parce que Mutual Evaluation peut venir en 2027 et qui nous risquait de retrouver nous dans la distress. Moi, ce qui m'a capable de dire très très fort et m'a fait dire dans mon discours très fort, c'est que le gouvernement is leaving no stone unturned pour préserver la réputation du pays. Nous ne pouvons pas faire du tout complacency. Nous avons 16 agences de supervision et enforcement et regulation à Maurice
qui est impliquée par ce qu'ils appellent AML, CFT. Sur ces agences-là, que ce soit la police, FCC, FSC, FIU, Regulation Authority, la Banque de Maurice, FSC, tous ces agences-là travaillent en coordination pour assurer que nos juridictions restent intègres. Orinasa zato nanaovan'ny FCC Mauriciana fanadihadiana amin'ny raharama amin'ny Ravatomanga. Raha nitatitra ny lehibe n'ity sampanaraha ity dia efa mahatratra iray alina pejy ny fanadihadiana an'ity mpandraraha malagasy ity amin'izao. Tsy any Maurice ihany fa raha ny fantatra dia misy fanenjana ny mamy Ravatomanga ihany koa eto Madagasikara. Nandraisana fepetra noho ny fanambarana ofisialy nataony Elizera Soanta lehibe ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga faharoa ho an'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly tamin'ny ilazany fa tsy misy fanenjana tao amin'ny mpandrarama mamy Ravatomanga eto kanefa maro ireo fitoriana sy fitarainana voaray ara-dalàna ao amin'ny paka Antananarivo momby olona voalazana aran'io raha ny vaovao. Fahadisoana lehibe ny fanambarana toy izany ary manitsakitsaka mivantana ny fitsipika sy ny fepetra taky ny deontolojia amin'ny asa mampitsara ho ny avy anivon'ny ministera ny fitsarana. CSE ampiato ny fanendrena ny baovola raitila amin'ny mahalehibe ny fampanoavana azy eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao amin'ny paka Antananarivo. Na izany aza, mialona raisana ity fanapa-kevitra ity dia efa nanolotra ny taratasy fialana amin'ny toerany ramatoa baovola raitila raha ny fampitam-baovao. Nato tamin'ny asany ihany koa araka izany ireo lehibe ny fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy faharoa ao amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny PAK raha ny tapaka nandritra ny fivoriana no tanterahany komity fanaramaso ny fanombanana ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolo na ny CSE. Mazava araka izany fa misy ny ministera ny fitsarana fa ara-dalàna sady azo ampiarina ny didy fampisamborana iraisam-pirenena. Ny ministera ny fitsarana izay nanamafy fa io mpandraraha io dia voatondrony ireo fitoriana, fanenjehina ary fitarainana maro mipetraka eo anivon'ny rafi-pitsarana malagasy, mauriciana, frantsay ary amerikanina. Lafimbavao hafa kosa indray mpianatra navita master misa 700 no hisitraka trano fonenana eny amin'ny Lake Village Iarivo araka ny fanapa-kevitra ny fanjakana malagasy. Tonga nitsidika izany androany ny filoham-panjakana sy ny ministry ny fanajariana ny tany teny an-toerana nanangona ny vaovao Germain Menjanary, Mathieu Princy. Ny tanora no avin'ny firenena misy fotodrafitrasa izay natao tamin'ny volam-bahoaka ary isan'izany ireto eto ivato ireto. Fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana noho izany ny anomezana ireto ho fonenan'ireo mpianatra avy any amin'ny anjerimanontolo. Natao izao mba ho fitsinjovana lavitra ny firenena sy ny filaminana amin'ny olana ateraky ny trano fonenana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao hoy ny fanazavana. Zany hoe mpianatra no hipetraka ato manomboka izao. Ny pitsopitsony rehetra dia anjareo. An'mezy presse ny manao azy sy ny aménagement satria mbola misy amboarina ny sasany, mbola misy tsisy jiro ny sasany, tsisy rano fa entina hiampisehoana ny fijerena manokana ny ho avin'ny firenena zay ny mpianatra mianatra amin'ny université no hitondra an'ity firenena ity aorianao aleo koa ny mpianatra mba hitan'izany trano tsara zany hipetrahana. Zay zany no antondina androany ny fanolorany ministeran'ny aménagement ny trano ho an'ny ministeran'ny fampianarana. Mety ho azo raisina eto raha ny fampiresahana amin'ny ministeran'ny aménagement territoire atao dia mety ho any amin'ny 900 hatrany 700 ny mpianatra afaka ampidirina eto. Dia raha ny lamina ataon'ny université sahady dia ny mpianatra zay master 2 miakatra zany no mena ato reny efa manomana doctorat koa mena mba hipetraka ato mahita an'izany hoe mba tsara ny ao anatin'ny mialatsiny amin'ny teny frantsay mba condition tsara no entiny anomanana an'izany. Mpianatra manova fahalalana navita ny master 2 ary manomana doctorat manodidina ny 900 ka hatramin'ny 700 no hisitraka ny trano raha ny fanamafisana. Rehefa ny saina nefa ny isany efitrano dia mazava ho azy fa tsy ny mpianatra rehetrarehetra no tafiditra ka aleo zany ny niveau master zany no ampidirina ato. Zay manomana fianarana eo amin'ny retona eo. Zay izy zany hoe retona izy ato dia miovako zany manomana olombanina atsika dia mametraka amin'ny toerana zay tsara dia tsara. Zany hoe vitsikely zany isaky ny appartement ray ny mpianatra ao mba ho à l'aise tsara amin'ny fianarana. Ka famporisihana koa ho an'ny mpianatra hanohy hatramin'ny farany satria tsy hijanona amin'izao raha ny vina ny fanorenana trano fa hitohy
ka raha mba te ho ahita toerana ahafahany mianatra tsara ny mpianatra dia mianatra izy fa ny fametrahana an'izay sy ny fitsinjarana an'izay dia ho apetraka amindry zareo amin'ny ministerany fampianarana ambony fa fifanarahana teo amin'ny présidence premier ministre sy ny tenany atao amin'ny aménagement ary ny ministre ny fampianarana ambony zao sosikevitra zao ka dia mba ho tombontsoan'ny mpianatra ho tombontsoan'ny jeune Z misaotra. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nitondran'ny filoham-panjakana fanazavana momba ny fipetrany raisina teny amin'ny ivon'ny université n'Antananarivo. Tsy maintsy miroso amin'ny fanalana ireo tsy mpianatra mipody ny efitrano tokony ho an'ireo mpianatra ny fanjakana ary tsy emitra amin'ny fanapahan'io na dia eo aza ity fipetrany raisiny fanjakana androany ity raha ny fanamafisana. Fankoatran'ny fanafarana fitaovana toy ny groupe électrogène ho fanatsarana ny tolotra azona herinaratra mikasa ny andatsaka orana artifisialy ny fanjakana atao anatin'ny 3 andro raha ny fanazavana tsy afaka mamokatra herinaratra afa-tsy 30 hatramin'ny 50 mégawatt monja ny tompam-pamokarana ondekaleka ka antony matapaka matetika ny sy maharitra ny jiro mandrisika ireo orinasa lehibe amokatra herinaratra manokana ihany koa ny fanjakana araka nambara ny ministry ny angofo sy ny akorana fanampanazavana eo amin'ny sariny mbola avatsara. Miteraka fimenomena ny nivon'ny fiarahamonina indrindra ireo fivelomana miankina betsaka amin'ny herinaratra ny fahatapahan-jiro miverimberina tato anatin'ny andro maromaro zao izay maharitra hatramin'ny ora 3 farafahakeliny. Tsy afaka mamokatra afa-tsy 30 hatramin'ny 50 mégawatt ny tompam-pamokarana andekaleka amin'izao vanim-potoana izao fa mampiana ny famokarana herinaratra raha ny fanazavana nentiny ministera tompona andraikitra androany. Ankoatra ny fanafarana fitaovana toy ny groupe électrogène izay afaka mamokatra 20 hatramin'ny 30 mégawatt ho fanatsarana ny tolotra amin'ny herinaratra mikasa ny andatsakorana artifisialy ny fanjakana atao anatin'ny 3 andro raha ny fanazavana. Misy ihany koa ny solution très court terme dia ny fanafarana groupe électrogène izay ahafahana mamokatra 20-30 mégawatt zany ahafahana micomble ahafahana mameno zany le kapy mba tsy hisiny le délestage lavabe intsony ary ihany koa fanafarana batterie eo amin'ny 20 mégawatt eo zany dia tsara manamarika moa zany fa ny centrale solaire dia anisany satria raha ohatra hoe misy rahona na koa hoe misy orana dia midina amin'ny production dia lasa misy perturbation zany hoe ambany ambony tension ka anisan'ny ezaka izay ao ataony eo ny ministera iarahana miasa amin'ny JIRAMA dia ny lissage n'izay production zany mba tsy hoe hiakatra ambony loatra na entina ambany mba tsy hisian'ny fahasambarana fitaovana iny isan'ny tokantrano. Misy an'ilay hoe opération de pluie provoquée izay rahana amin'ny météo moa zany manomboka androany rapitso raha afaka pitso zao no anaovana an'izay. Izy moa tsy afaka hoe atao isan'andro satria misy condition ahafahana manao an'le pluie artificielle iny. Tanjona ny ampiena ny fahatapahan-jiro mifandimby ho atsasakadiny farafaratsiny mandra-pahatratra ny vahaolana maritra izay fahitrosoana ihany koa. Rehefa ho tonga ireo groupe ireo rehefa installé miaraka amin'ireo batterie afaka manatentsika hoe tsisy fahatapahan-jiro no mihoatra ny atsasakadiny angambany mba tsy tenenana hoe tsisy fahatapahan-jiro intsony. Ankoatra izay mampirisika ireo orinasa lehibe amokatra herinaratra ilainy manokana ihany koa ny fanjakana ka isy ny fanampiana omena azy ireo amin'izany raha ny fanamafisana. Momba ny olona ny mpiasa dia mandeha ny fifampiresahana eo amin'ny ministera sy ny sandika ny mpiasan'ny JIRAMA izay manao fitakiana amin'izao fotoana izao makasika indrindra ny olana eo nifiny orinasa mpanjakana ity. Ny mesura raisina voalohany dia ny fisitahan'ireo orinasa lehibe izany na koa hoe effacement n'ireo groupe industriel efa nandeha ny fifampiresahana tamin'ny groupement des entreprises de Madagascar dia ihany koa ny firesahana miaraka amin'ireo SIM moa zany na ny eo amin'ireo mpamokatra ny amin'ny industrie mba zareo ihany namokatra ny herinaratra zareo ary ihany koa isika zany fanjakana manome subvention anatin'izay. Koa tsy izovianantsika ny grève syndicat mpiasan'ny JIRAMA izay manao fitakiana eo anatin'ny famahanany olona izay zao ary ihany koa fifampiresahana eo anivon'ireny syndicat rehetra ireny mba hisiny fitohizany ny asa eo anivon'ny JIRAMA
raha tsy aiviny efa tafapetraka ihany koa ny rafitra SCADA na ny système de contrôle et d'acquisition de données izay teknôlôjia hibaikona ny famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny fibaikona andavitra izay kasaina hiasa melohan'ny volana desambra 7 izay vokatry ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena. Mizara roa ny SCADA, eo ny Energy Management System izay hianara-maso ny famokarana sy ny fitaterana herinaratra ary ny Distribution Management System na ny DMS izay hanarana ny fitsinjarana ny herinaratra. Io teknôlôjia io no itiliny olana teknika na fahasimbana fitaovana toy ny any amin'ny vata-panova herinaratra na ny transformateur. Ny tambazotra iraisana Antananarivo no ampiasana ny SCADA ho an'ny tapany voalohany. Tanjona aoriana kosa ny fampiasana azy amin'ny tambazotra herinaratra manerana ny nosy. Anisan'izany ireo tompam-pamokarana misy 7.70 any Andrirama any amin'ny faritra. Fiarahamonim-pirenena maro no efa nanao ady sisika ny mba andaniana ny lalàna mifeny izy ho isitraka ny vaovao voasokajy ho an'ny rehetra na ny information à caractère public. Efa nentina teo anivo ny filan-kevitry ny ministra ity lalàna ity, saingy ny antony teo anivon'ny primature nandritra ny fitondrana teo aloha. Misy ny fankakevitra ahafana mamakafaka sy mandrindra io lalàna io amin'izao fotoana izao, ka rafitra ny voamieraka aorian'izay dia averina na ny antanatohatra maro ho fampandaniana ny lalàna ahafahany vahoaka malagasy mampiasa azy mba hitondrana fanavaozana marina tokoa. Narcisse Karazafy, ny Artanjona. Isan'ny lalàna iray manandanja azona mametraka ny mangarara anatin'ny fitantanan-draharam-panjakana ny lalàna mifeny izy ho fisitrana totam-baovao sokajiana tokony ho fantatry ny rehetra. Efa nodinian'ny governemanta ny fitondrana teo aloha io lalàna io, saingy tsy nisy tohiny averina tinihana indray izany lalàna izany ankehitriny mba hisiany mangarara ao anatin'izao fitondrana ametrahana fanavaozana izao. Efa ela noho ny andrasana izany ho ny fiarahamonim-pirenena nandray anjara tamin'ny fankakevitra. Efa nandritra fotoana maro ary isan'ny lalàna anankiray izay tena takiany fiarahamonim-pirenena na firaisamonim-pirenena ny lalàna fahazona ny resaka accès à l'information izay. Raha fahafantarana anazy dia singa fototra mampitombona ny fahaiza-mitantana, izany hoe ny fitantanana tsara rindra na bonne gouvernance zany eo amin'ny fitondrana raharam-panjakana, ary zo fototra ihany konkoa ny fahazona vaovao na fahazahoana ireny information ireny na ho an'ny fotona ety amin'ny niveau national, indrindra ny fanapahan-KFDB izay mety mahakasika ny fiainam-bahoaka ao anatin'izany. Iny ihany koa ny ahafahany mitondra an'izay ataontsika hoe sosokevitra na kritika izay ahafahana ihany koa manatsara mitondra an'izay hevitra izay ao anatin'ny maolo-pirenena, fandraisana anjara, endrika fandraisana anjara amin'ny lafiny maro isan-karazany. Ankoatra ireo fiarahamonim-pirenena, zava-dehibe ho an'ny gazety ihany koa ny famoazana indray ity lalàna ity satria anampibetsaka ny fahafahana misitraka loharanom-baovao izay nikatona tanteraka nandritra ny fitondrana teo aloha. Ny marina ny loi sur l'accès à l'information caractère public tsy tena hoe io ny asan'ny fanaovan-gazety, io kosa nefa ny miantoka an'ilay fahafahampanao gazety misitraka loharanom-baovao anifotony. Io zany le hoe accès à la source, ny ahafahan'ny mpanao gazety manamarina fa tena vaovao mari-potitra io, zay le hoe caractère officiel, satria atotan-taratasy mpanjakana misy ny fitomboka ary misy ny lay hoe iza ny sampan-draharam-panjakana namoaka an'izy io. Zay ny tena tombo be amin'ny resaka hoe asa fanaovan-gazety amin'izy ity, fa tsy hoe io ny tena miantoka ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety indray any amin'ilay anankiray le hoe nisy an'izao ry vahoaka tapaka ny fanjakana dia ampahafantarina avy amin'ny alalany asa fanaovan-gazety. Misy amin'izao fotoana ny fankakevitra ho fandrafetana ny volavolan-dalàna ahafahan'ny olom-pirenena misitraka vaovao sy antotam-baovao eo anivon'ny sehatra sy ny rafim-panjakana rehetra, ary efa niadina nandritra ny fotoana naharitra. Ny atoko moa zany androany no ataony fankakevitra, fa raha misy ny mbola tara androany afaka mbola manatitra n'izay proposition zany ireo entité rehetrarehetra ny société civile sy ny rehetrarehetra izay isorako dia sady aloha fa maro be ry zareo tonga ao hitantsika eo daholo ireo mpisehatra tena niady an'izany nitavatao anatin'ny taona maro dia vita io dia i commission moa zany no mijoro ambony ao, zany hoe ilay commission dia tsisy idiran'ny ministère fa ry zareo concerné izay mpandray anjara no manangana an'ilay commission. Ry zareo zany no anao an'ilay synthèse, rehefa tonga kosa ilay synthèse dia miverina makaty atolotra makaty amin'ny ministère zany dia eo zany ny commission juridique ny ministère hijery hoe tahaka ny ahoana manaraka ny lalàna, satria misy koa ny zavatra tsy azo pidirina anaty lalàna manko, misy ny lalàna fototra izay tsy azo ivalozana eto amin'ny firenena dia ny constitution ny 4e république aloha hatreto zany
dia hojerentsika zany hojeren'ny atao amin'ny direction juridique zany ilay izy dia isy comité de rédaction amin'izay avy eo hitsangana comité de rédaction dia miaraka amin'ny atao ministère miaraka amin'ireo mpiara-mombana antokana nateraka azy zany dia hitsangana zany le projet de loi. Tanjona ny andrafitra ity volavolan-dalàna ity hodiniany any anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-dolona amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao. Marisaka avy any ivelany manoloana ny herisetra ny seo tany Cameroun atao ry ny fifidianana ka nahalany azy dia niantso amin'ny fitoniana ny filoha Paul Biya 20 taona efa nitondra ny Cameroun nandritra ny 40 taona mahery nanipika ny amin'ny tsy tokony isiana fifankalalana na herisetra ny tenany raha nandahatendry nandritra ny fianianany ho amin'ny feptom-piasana fahavalo nilaza ihany koa Paul Biya fa tokony samy andraindraikitra ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny firenena fanadihadiana. Nisafidy ny mpiaritra ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ny filoha Camerounais manoloana ny herisetra miseho Cameroun natao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Nandritra ny fianianany alakamisy teo, nidirany amin'ny feptom-piasana fahavalo amin'ny fitondrana dia niantso ny mponina rehetra i Paul Biya mba hitazona ny fitoniana. Tao anatin'izany dia niantso ny rehetra handray ny andraikiny amin'ny maha-olom-pirenena ny tenany ary tsy tokony hisy fankahalana na herisetra ao anaty fiarahamonina indrindra amin'ireo Camerounais monina tsy miasa any ivelany diaspora izay mampisara-bazana. Etsy ankilany laza ihany koa i Paul Biya fa tsy mila krizy ny firenena aorian'ny fifidianana satria mety hanimba tanteraka any Cameroun izany tahaka ny efa miseho tany amin'ireo firenena hafa. Na izany aza mbola tsy fantatra raha horen'ireo vahoaka ny afatra nataony na tsy mampisalasala raha teo ny vokatry ny fifidianana. Araka ny vokatra ofisialy navoaka tamin'ny 12 Oktobra dia nahazo vato 537 isanjato tamin'ny vato isaty Roma izay nahatonga azy ho laharana faharoa tamin'ny valim-pifidianana. No amarin'ny ity candidat mpifanina tamin'ny Paul Biya ity koa fa nisy ny tsindry sy fanenjehana ara-pitsarana natao taminy. 20 taona i Paul Biya izao handray ny fitantanana ny Cameroun izao efa ho 40 taona mahery no teo amin'ny fitondrana ny lehilahy. Lasa mpivady ny voapanga ho nanolana sy ny mpiapanga azy rehefa vita ny sazy famonjana. Alexandrite Vatsoa iray ny ovaloky rehefa tratry ny hazavana. Hazan-dranomasina izay isan'ny kingasaina indrindra ny Orita satria manana atodo 7 sy 13 izy. Ireo no tranga hafa kely hoentin'ny saranjaratiana amintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity harawary. Mpianatra sy mpampianatra i Marcy Vili na nogadraina izy ilay mpampianatra dia tsy nasakana azy ho mivady zany efa mivoaka ny fonja ilay voalaza fa nanolana azy. Tsy voarara 4 taona i Mary, 4 taona mpampianatra tao amin'ny Sherwood Elementary School. Voapanga ho nanadala sy nanao herisetra aranofo tamin'ny zaza tsy ampy taona ny tenany satria ny fankatia tamin'ny mpianana 20 taona monja, Vilino anarany. Niakatra fitsarana ny raharaha ny volana Marsa 7 voaheloka higadra 3 volana miampy lamandy Mary ary tsy nahazo ny fandray intsony tamin'ny Vili. Niaraka tamin'ny Vili foana ny tenana mbola tsy voatazana tany amponja azy i Vili. Bivoky mara izy nigadra iny ary niteraka zazavavy kely. Rehefa vita ny saziny dia niverina niaraka indray izy Vili ka voasambotra indray. Nandika ny lalàna fandroa ny Mary ka voasazy 7 taona an-tranomaizina. Mbola bevoka indray ny fils tamin'io ka niteraka ny zanany faharoa tamin'ny taona 7 Notezainy mama Vili ny zaza ary Vili no ny fianarany atrandry. Nanambady izy ny taona 5 feno 12 taona Vili ary nangataka ny fanesorana ny didy manakana ny Mary tsy fandray aminy. I Mary amin'io efa nivoaka ny fonja. Nivady izy roa ny volana May 5 tao Washington ary niara-niaina tamin'ny fahasambarana ka niaraka tamin'ireo zanany roa. Ny taona 7 izy roa nisaraka, 14 taona taoriany fanambadiana. Vilino nangataka fisarana ka tafasaraka tanteraka izy roa ny volana Aogositra 7 eritaona talohany nafatesany Mary. Vao fantatry Vili fa niasarotra ny arita Mary dia niverina niara-niaina taminy izy ka nikarakara azy foana mandra-pahafatiny. Tratry ny homamiada ny kolony Mary ka maty teo amin'ny 15 taonany ny 9 Jolay 20 Vatsoa miova loko rehefa tratry ny hazavana ny Alexandrite.
manga manompo maitso izy rehefa tratry ny hazavany andro, mavokely manompo mena somary volomparasy indray izy rehefa tratry ny hazavany jiro na ny lampe à incandescence na ny hazavany afo. Volombato-lalaka manompo tahaka ny fitaratra kosa izy rehefa hazavain'ny néon. Ny fisiany singa antsoina hoe pléochroisme no mahatonga ny alexandriste miovaova loko avy any amin'ny mena sy mavokely midorehatra mankany amin'ny maitso somary manga tanora mandalo amin'ny mavo sy volomboasary arakaraka ny toerana atazanana azy. Tany Rosina no ahitana ity karazana vato voalohany ity tany amin'ny taona 370 tany ho any. Mety ahitana azy koa any Brésil saingy tsy tsara loatra noho ny hita any Rosia. Manana ati-dosivy sy fotelo ny horita na ny pieuvre, sokajiana ho hazan-dranomasina isan'ny kinga saina indrindra. Malemilemy ny vatany, lehibe dia lehibe ny lohany ary 8 no isan'ny tongony. Mahatalanjona ny fahafahany mamaha olana sy mizatra raha sendra miova ny tontolo iainany. Anisan'ny fiarovantena ny mahavariana ny fiovan'ny loko mba hiafiana raha misy loza manambana azy. Antsoina hoe cœur branchieux ny roa amin'ny fony. Mitondra ny rà mankany amin'ny bronchite ireo fo ireo mba hanadiovana azy. Rehefa voadio na oxygéné zany dia ilay fo fahatelo antsoina hoe cœur systématique principal no misahana ny fampikoriana ny rà amin'ny vatana manontolo. Momba ireo ati-dosivy indray dia ao anaty loha ny ati-do iray izay mibaiko ireo valo hafa. Anatin'ny tongotry ny horita koa ireo ati-do valo ambiny antsoina hoe ganglion nerveux, ati-do kely ahafahan'ireo tongotra miasa mahaleo tena sy mandamina ny fihetsika ary ny fifandraisana amin'ny tontolo iainan'ny horita amina fotoana iray. Mitondra izay tsara ho fantatra momba ny tontolo iainana any amin'ny ati-do lehibe ireo ati-do kely valo ahafahan'ny ati-do lehibe manapa-kevitra ny amin'izay tokony atao. Ny tsara ho fantatra koa dia manga ny lokon'ny ranon'ny horita satria tsy misy hémoglobine toy ny an'ny olombelona fa hémocyanine no iantsoana azy. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy indray. Veloma tompoko.